Mitondra ny teny fiarabana ho antsika manaraka ny fandarina zany malaza amin'izao alina izao. Itodika amin'ny raharaha mahavoakasika sy mahavoatontonona ireo solomamoaka avy amin'ny antoko IRD izay mialatia amin'ny fitondrana ny fandarantsika amin'ity alina ity. Rehefa mandinika ary mijery ny trangan'ireo fandalinana samihafa mikasika ny skandala nataon'ireo solomamoaka ny IRD ka manafitra izany ho bango tokana amin'ny alalan'ity fandarina ity, dia ahafahana mitaratra fa olona no tapoim-pahefana ary tsy mazaka fahefana fa miakatra anendohan'izy ireo izany fahefana ao anatin'ny antenimieram-pirenena izany. Ary na ilay endriky ny fahefana mahasolombavambaoaka azy izay voasoratry ny lalam-panorenana aza, dia tsy hany koa ny mitondra sy mitantana izany amin'ny alalan'ny andraikiny miampita makany amin'ny vahoaka. Iverenantsika ny tranga tany Ambilobe tamin'ny alalan'ny solombavambaoka IRD izay niady ny fanoto totondry tamin'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny komina tao Ambilobe. Dia tahakan'izany nanao ady an-tsena teny Anarabe ny solombavambaokan'i Madagasikara sady filoha lefitry ny antenimieram-pirenena tao Antsiranana tamin'ny ben'ny tanàna Antsiranana. Ary ny solombavambaokan'i Madagasikara izay filoha lefitry ny antenimieram-pirenena ao anatin'ny faritany Mahajanga dia niady mivantana ary nifaika ny fandrinja tany ben'ny tanàna izay tonga governeura dia tao Mahajanga izany. Tsy resahana intsony moa no nahavoatontonona ny solombavambaokan'i Madagasikara tamin'ny Morondava tamin'ny fikasana hivoaka ny fiaramanidina ka nisy adevitra na voaresaka azy momba ny raharambolamena ka nangingina teny anivon'ny Anomanjery izany. Ny solombavambaokan'i Madagasikara izay efa raiky tapisaka amin'ireo hoe sepotra amin'ny raharaha izay nandefasa mivantana ny video mikasika ny zanany tery Tsimondrano dia niteraka skandala izany satria raharaha tsy tokony navoaka tamin'ny Anomanjery no nampitany mivantana ka niantsony ny minisitry ny fampianarana na ny fanabeazam-pirenena. Ankoatry ny raharaha solombavambaoka izay fantatry ny rehetra dia tato amin'ny distrikan'ny Boriboritany faharoa vadiny ihany no voatontonona voatselakory izay tamina fampiasana fiarakodia izay nanaovana kidinapinina tany Amparafaravola tao Anosy Boribory no voatondro fa nampiasain'ireo mpanao an'izany fakanankerin'izany izany. Ny solombavambaoka iray moa voafidy tany distrikan'ny Fianarivesta dia voaresaka ihany koa tamina raharambolamena fa nisy video mamoa fady izay namoahany teny anivon'ny tambazotra sosialy mahakasika ny nataon'ity solombavambaoka ity. Ary farany teo mbola tsy tapitra ny adevitra mikasika ny fanehoana tsao sy filazana vaovao tsy marina nataon'ny Anaivo Raolodinina na Raolodinina Betaitsofina araka ny navoaka ny La Gazette de la Grande Île azy mikasika ny fanalizana vaovao tao amin'ny Fiangonana Jesosy Mamonjy ka niampangano ny filoha Marc Ravalomanana sy ny vadiny ary ny sekretera jeneraly ny antoko-tiky Madagasikara Rina Andriamasinoro ho tao ambadiky ny raharaha fanakorotanana ny Fiangonana Jesosy Mamonjy dia efa mipoitra indray ny zava-misy teny Analamisy tanàna. Sefo Fokontany no natsony teny Brown teny Ambondrona ary rehefa natsony izany Sefo Fokontany izany dia nambarany fa afaka tamin'ny toerana ary ny lefitry ity Sefo Fokontany ity no niakatra amin'izany andraikitra maha Sefo Fokontany izany. Eo aloha dia mampanahirina ny andraikitra satria tsy andraikitry ny solombavambaoka ny manala tompon'andraikitra eny anivon'ny Fokontany. Anjaran'ny distrika no mametraka izany ary misy lalàna izay manendry ny Sefo Fokontany na ny tokony hanatanterahana fifidianana. Avalontsika ny amin'izay fa raha iverenantsika ho isika ity raharaha ity dia ny niantsony izany Sefo Fokontany izany dia nanambarany ny tsy maha tompon'andraikitra azy ao anatin'ny Fokontany na Analamisy tanàna fa nalaina teny amin'ity Sefo Fokontany ity ny findainy miisa roa ary ankoatran'izay dia voalaza tao anatin'ny fitarainana nataony izany Sefo Fokontany izany izay nampandalovina tao amin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena tamin'ny androany fa norahonana basy sy antsy teo amin'ny tendany ity Sefo Fokontany ity. Ary dia nizaozao inga solombavambaoka fa tsy azo gadraina ary manana immunité ary tsisy atahorany ankoatra ny Andry Rajoelina irery ihany. Zany zava-misy eto anivon'ny firenena ary potehana izay endriky ny fitantanana sy fizaozaom-pahefana tsy fahazakam-pahefana izay ny androm-panjakana eto Madagasikara sy ny andraikitry ny solombavambaoka any ka tondron'ny olona molotra omeny olona lamosina izany solombavambaoka izany tsy misy asiny mihitsy aza. Mihetraketraka ny solombavambaoka eto Madagasikara. Tsy ny solombavambaoka rehetra nefa fa solombavambaoka izay manohana ny fitondrana ankehitriny.
de tonga amin'ny vasivasy sy ny fiten'ny tanora hoe ny avy andranana tsy mifidy tavan'olona ka ny tongatonga amina toerana zay tsy nomanana dia mitranga amina vanim-potoana ohatran'izao ny fomba sy ny fiainan'izy menakavy ao anatin'ny fitantanana firenena. Izany nahazo andikana ny rafim-panjakana sy ny olona miaraka amin'ny fanjakana iray manontolo mihitsiny satria ny ataon'ny solombavambahoaka ohatran'izao dia tahaka ny ataon'ireo minisitra sasatsasany, ataon'ireo tompon'andraikitra zay manodidina ny filohan'ny repoblika mietraketraka rehefa mahazo fahefana, ary ataon'ireo mpandraraha sasany zay mampiasa an'izay fahefana zay tsy amin'ny tombontsombahoaka fa anaovana an'izay etraketraka sy fizahazahoana izay ary anapara-pahefana. Izany no mahatonga ny rehetra miteny amin'ny aoka izay ampy izay ka tokony hatsaritra fanjakana izao satria arakaraka ny hitazomany fanjakana sy hitaran'izao fanjakana izao ny hahenona skandala foana isan'andro isan'andro ka tsy vita manala baraka ny firenena irery fotsiny ihany eo anatrehan'ireo corps diplomatique sy ireo miasa sy monina eto amintsika fa eo anatrehan'izao tontolo izao mihitsy. Iny asy-ampozina indray ny anaovan'ny Gaël Bourgia fa nadiadiny eo anivon'ny France 24 na TV5 Monde ny raharaha solombavambahoaka ny Madagasikara manambana basy sy manambana antsy ary mitazona telefônina tompon'andraiki-mpanjakana anivon'ny fokotany. Fanontaniana mipetraka de hoe inona ny andraikitry ny eo anivon'ny vovonana IRD amin'ny fampiarana ny lalàna, inona ny andraikitry ny mpitandro ny filaminana amin'ny fitazomana basy tahaka izao ataona solombavambahoaka, ary efa nisy fitazomana basy fahampoahana basy tany Ambatobe nataona tompon'andraiki-mpanjakana iray teo anivon'ny ministera, efa nitazominy teo anivon'ny prefecture zany basy zany fa tsisy toy any raharaha. Ary inona no ataony eo anivon'ny rafa ratsa-pitsarana mahakasika ity raharaha ity solombavambahoaka ity zay efa anisany nanenjiky ny ministry ny fitsarana teo aloha de mbola am'zaozao afaka mampiatra izany fahefana izany. Zany atao hoe fanjakana malemy satria tsy voafehy tsy voakontrôle ny filohan'ny repoblika intsony ny olona mantsylay araka ny boky ny soratany François Mitterrand satria ny androm-panjakana samy miandrom-panjakana no manao ny ataony ary mitarika faharefona eo anivon'izany fitantanana ny firenena izany. Zany zava-misy zany malaza makasitraka tompoko lahy, makasitraka tompoko vavy.